Akasika atreo ara moni vaovao amin'ny tontolon'ny politika ivadika lafim-baovao hafa isika raha nampiayay ny maro mofo tatoato ny mety tsy fampiny ny famatsiana ara-tsolika dia nitondra fanazavana kosa mofo ny tompon'andraikitra mahefa iray tamin'ity androany ity fa mitohy ankehitriny ny famatsiana solika ary vinavinaina aritra roa herinandro eo moa nitahiry eny an'ivon'ireo toby-tsolika. Taorian'ireo tranga niteraka disadisa mikasika ny fiatoan'ny famatsiana solika eny an'ivon'ireo ho toby fivarotana solika eto an-drenivohitra dia nilaza ny tompon'andraikitra mahefa iray fa mitohy ankehitriny izany famatsiana solika izany hatramin'ny farany herinandro lasa teo tokoa dia efa navoaka ireo solika voatazony amin'ny fahadiserana anao Tomasina entina hamatsiana ireo toby fivarotana solika eto an-drenivohitra. Arak'izany dia aritra roa herinandro eo nitahiry eny an'ivon'ireo ho toby-tsolika amin'izao fotoana izao. Tsikaritra hatramin'ny voalohan'ity herinandro ity fa natahotra ireo mpanjifa manoloana ny feo fa ho tapaka ny famatsiana solika eny an'ivon'ireo toby mpivarotra izany. Nisy mihitsy aza ny nameno ny fiarany mba hitsinjovana ny vody andro merika. Araka ny loharaham-baovao niresaka taminay dia nisy ny fivoriana an-tampony izay niarahan'ny ministera maromaro mikasika ity sehatry ny solika ity. Nisy tokoa fotoana ny fanenjana ny mpandrarasin'ny fanjakana teo amin'ny resaka vidy solika ka nitadiavana maromaritra resana mikasika izay indrindra no natao vain-dohan-dresaka nandritra izany fivoriana izany.